Vonasadasada ny madinika trano olona sibatra. Famarina toerany fitondrama mampiasa hery famoretana sy lalàna ny filoha ho ny sekretera jeneraly ny Tokotim. Fampianana ny teti-bola mikasika ny sosialy mbola tsy lara-pahamiana ho any mpitondra ny mahasoa ny vahoaka. Misaotra hatrany ary misafidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao sabotsy voalohany volana May ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboka lasy tomboka vavy. Manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra ny tatitry ny Covid-19 voaray farany teto Madagasikara hatrany ho an'mboantsika ny vaovao ka ny tatitra mahakasika ny Covid-19 ho any datiny omaly fahatelopolo ny volana Aprily 2024 araka izany dia 2010 indray no namony ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara 2020 ny tranga vaovao voadily tamin'ireo fitiliana 420 sy 390 tao. Ny tsinjara toy izao ireo tranga ireo ho anana lamanga ivony valanaretina 720 atsinanana 2 diana 5 aloatra mangoro 4 matsiatra ambony 4 boeny iray atsimo andrefana 110 vatovavy fitovonany 7 menabe 3 amorony mani 10 bongolava misa 5 analanjorofo 3 anosy 5 itasy 2 betsiboka 2 andro enina atsimo atsinanana 4 sofia 3 520 sy 4 ny isan'ireo manaraka fitsaboana amin'izao raha 9 sy 300 ireo manana tranga fahasarotana na forme grave. Fa mitoetra ny kosa ny fiboana tanteraka rehefa farany herinandro ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra maro hafa. Androany dia tsikaritra tendretra teny fa ireo madinika tranty no niarany antsojay maro isan-karazany mijaly no ny tsy fisiany fepetra mifanaraka amin'izay fiboana izay indrindra ho an'ireo lafiny ara-tsosialy. Ofitinina aminao ato anatiny ity fanadihadiana ity ihany koa ireo sary tendretra teny teto Andrenivohitra tateriny Asinandriamalala sy Tokotry Marolahy. Nangina tanteraka tetỳ Analakely, Soarano sy manodidina, zarara misy mpandeha sy fiara mifamezivezy. Tsy misy mpivarotra, feno sakana ny lalana rehetra miditra teo afovoan-tanàna. Vao miditra nambodiny sotro kosa dia efa manomboka misy olona ary mihamaro ireo mpandeha tongotra. Ny fanaretsaka kosa ny tetỳ amin'ny faritra 17 hektara. Misy ireo olona tsy manao arivava sy arorina na dia anaty fitakosonana tanteraka aza. Tsy lavitra eto anefa misy mitandro filaminana. Manao ny asany tokoa ny mpitandro filaminana, saingy tsy nanova fomba fiasa fa toy ny faran'ny herinandro lasa teo ihany. Niteraka alahelo tamin'ireo mpivarotra sy ireo olon-tsotra ny fihetsiky ny mpitandro filaminana amin'izy ireo. Toy ny mahazatra ihany koa tsy faly amin'ny mpitondra fanjakana ny olona noho ny tsy firarahiana azy ireo. Tokony tsy ataony zareo mangalatra hitan'olona, alainy ny vary, takatakany ny entana, tokony tsy anaovana izany zareo. Izay no tena mampanailonay eto an-tsasantsyety. Polisy mitondra voasa menamena ao tsaiko na polisy ninona na polisy ninona. Neo amin'ny fepetra amin'ny ray
tokony tsy anao an'izany zareo tsy haiko na inona ny tianareo atao na inona ny tianjareo atao zay vonona anaraka ny pipetsa izay teo amin'ny any amin'izao ny rava tsy tokony anao an'izany zareo takataka zareo ny etan'olona alay ny varon'olona ty zany vary raiky tapo tetony dia lasa sy ny etana le tômôbila any zavatra takiko zany dia zao mba takiko alao le olona mba hena amin'ny fiainany mba normal alao zany le olona rehefa tsy misy mifanampiana rehefa tsy misy mifanampiana dia alao le olona mba hitady vola amin'ny normal satria mpiatokanana zao teneniko anao raha miatokanana izy androany azonao raha miatokanana roko tapo izy 7 dia raha ohatra 7 lafo dia loaly anana raha maraina dia mba manahoana moa fiainan'le olona amin'izay tsy tomba ary vely aretina tena tsisy tsena zany raha bavatra kely zay zao manomboka maraina hatramin'ny 12 ny tenen'ny commune nay teto hoe amin'ny 12 nareo mody tonga nefa ny polisy avy any teo tamin'ny 7 teo izy ny tonga dia mangoron'entana mandaka le mpivarotra zay entana tratrany mipetraka eny tsy mifidy izy na akondro na vary io na katsaka eo zay tratrany mipetraka eny dia alainy dia alefany eo anatin'le tômôbila ka raha ohatra moa zany ohatra ny mivarotra entana kely majinika rehetra zao nangalako andreto 7 mbola natao trosa nefa nio dia raha reo zany noentin'le polisy dia lasa ny any dia lasa hidirana trosa zany nefa matoa zany varotra dia mba hitetava kely ho an'ilay zanako nefa raha lasan'le polisy reo zany dia vao mainka trosa miditra ho anahy le izy tokony ampianao zany izay majinga amin'le resaka tosika fameno fa tena mijaly izay majinga satria inona ary no hoaninay rehefa tsy matin'le aretiny izay dia ho fatin'ny anoanana tsy ny fiboana akory ny ratsy betsaka ireo firenena no nandresy ny aretina noho ny fiboana ho azy ireo kosa nefa dia misy ny fipetra ara-tsosialy mifanaraka amin'izany eto Madagasikara potika ny toe-karena ary manondromena avokoa ireo teboka mifandray amin'ny sosialim-bahoaka any ka mametraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina ny fitiavana ny lehibe indrindra hoy ny fanefa ny mpitondra fanjakana saingy tena maneho fitiavana tokoa ve ny fipetra sy fanapahan-kevitra raisy ny mpitondra fanjakana sy ny fitantanana ity COVID-19 ity anjarany olom-pirenena no mitsara izany fa tany Ambatondrazaka koa ny androany dia tsy navelan'ny varotra ny tao amin'ny tsena ny tantsaha maraina dia efa niantrana ny mpitandro ny filaminana manao antsy vonjy araka izany ireo tantsahany an-toerana no izao fanaovana anjorom-bala azy ireo izao niry andriana arivony ny fanao saka sy voalavo ny mpitandro filaminana sy ny mpivarotra teto Ambatondrazaka ny sabotsy voalohany ny volana May fanaovana tsinontsinona amin'ny madinika zao hoy ireo mpivarotra ary tsy mitsinjo ny afo ny mpitondra endritra kosa ireo mpitandro filaminana nilaza fa fanatanterahana baiko ihany ny azy ireo napaikapeo noho izany ireo mivelona amin'ny asa fivarotana tamboly tsy manana tambary fa eto tsena ny tambarynay karaha mahazo atao tompoko dia ny alahady ny fitsaharana dia tsy azo varotana mihitsy fa raha ny andavanandro kosa zay tsy varotra dia mitiko volaninay karaha tsy varotra zany zay tompoko inona no anjanakay zaza kely zany any tanàna amin'izao na vary raika poka ary tsisy mbola mpanjakana manaraka ihany eto hitsara ihany le madinika fa nampitoloam-bolona tao rehefa mitsinjoka vao mihinana tsindrina zao manahirana antiketan'olona atao fa tsy ametera avy any an-drano zava-misy eto zao dia fivarotana zany debahana zareo tena tsy amilama itsikaaritra rehefa nanomboka niakatra ny ateziran'ireo mpivarotra dia nanomboka ny va io fanakanana mpivarotra tsy hanao ny asan'io midika ve zany fa andrakandrana fotsiny ihany ity fiboana ity sady koa tena entina edina amin'ny valanaretina COVID-19 hatreto aloha raha ny zava-misy aty alaotra dia toy ny rano tete atambosiny kanakana ihany izay antsoantso ataon'ny vahoaka izay fa voalohany volana May andro natokana ho an'ny fetiny asy tsy ody tsy hita ny ady mahafiatria ny mpitsabo amin'izao fotoana izao indrindra mahakasika ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ny joro araka izany ny sandika iray ivondronan'ireo mpitsabo sy mpiasa ny fahasalamana Asinandria Malala sy Tokra Marla raha misy ny tokony hotoarana mafy sy karakaraina tsara amin'izao ady mivaivay atreriny eto Madagasikara izao dia ireo mpitsabo tsy mba izany nefa zava-misy eto amintsika fa natao atsiramina trany ny fiarovana ireo mpitsabo mitakosina amin'ny marariny COVID-19 misy ny vola eo apela tanany mpitondra fanjakana saingy mbola fanamboarana ny kianjam-pare hatrany aloha ny tsy azo ajanona
toy izay ividy fitaovana ho an'ireo mpitsabo. Nitsangana ny herinandro lasa teo ny sendika ifindrona ny mpiasa ny fahasalamana. Vaindohany amin'izany dia hoe ny fijerevana manokana ireo le mpiasa lavo tamin'ity Covid-19 ity, ireo izay maty zany. Manana didy mihitsy ny fitondram-panjakana mba hijery manokana an'ireo. Na hoe anaovana mesure exceptionnelle zany ka tokony mba farafaratsiny zany misy ny hoe remplacement numérique ho an'ny zanak'ireo olona reo na mahakasika an'izay zany zay vao mba tsy ho verimaina fotsiny zany ny ady izay natrehan'ireny olona ireny. Azo atao ihany koa ny tokony ametrahana décoration post-mortem zany ho an'ireny mpiasa amin'ny fahasalamana lavo ireny. Amin'ny ankapobeny ihany koa zany ny zavatra tena ilaina dia ny hoe fiarahana midinika sosialy mahakasika ny condition de travail an'ireo mpiasa sy miaraka ministera zany fijerevana amin'ny atsipiriana zany amin'izao fotoana izao, satria matoa betsaka ireo lavo ireo zany dia misy lesoka tokony iarahana mijery sy iarahana manarina zany ao anatin'izay. Eo ihany koa zany ny fitarainana mahakasika ny hoe ny indemnité sy ny prime izay tsy ampy raha ny tena marina, sady tsy ampy raha oharina amin'ny olona izay miantsehatra eo anatrehan'izany hoe ady amin'ny Covid-19 zany no tsy ampy ihany koa raha eo amin'ny marobola zany izay voafaritra ao anatin'izany. Izany rehetrarehetra zany dia mba hisin'ilay atao hoe motivation ho an'ireo mpiasa ireo. Tsy mitovy mihitsy ny vokatra azo zany raha naraka amin'ny motivation ho an'ireo mpiasa ireo sy ny hoe tsy misy motivation. Marina fa tena manao le mpiasa amin'izao fotoana izao ary tsy mitaraitana mepaka. Fa na izany naty zany arany ny fatongavana izay motivation rehetrarehetra izay, na resaka remplacement numérique io, na resaka décoration io, na ny arabola ihany koa, dia everiko hoe anome rispo bebe koa ireo mpiasa ireo ary azahoana vokatra mahomby kokoa zany eo amin'ny ady atao amin'ity Covid-19 ity, satria raha malala fa ny mpitsabo no lohalaharana zany amin'ity ady ity. Amin'ny mahandro natokana ny fetin'ny asa ny datin'andro androany dia nanambara ity filohana sendika ity fa tena marary ny tontolon'ny asa eto Madagasikara ka tokony hojerena farak'izay aingana ny amahana izany olana izany. Ny vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Bongolavo. Saika isan'andro dia hitrangana fanafian-dahalo any amin'ireo komina manodidina. Anisan'ny lasibatra farany teo izao ny tao amin'ny komina Firenana sy ireo mifanila aminy ka omby 70 no indray lasa ny dahalo tamin'izany. Raim-pianakaviana izay nanarady kosa no nodimandry. MBS Roany Mandidy. Taoriana ny etsika antsoantso natao tamin'ny 17 ny volana aprily 2024 dia sisilany ny fanehoan-kevitra sy ny fitarainan'ny ponina teto amin'ny onjam-peo ny MBS Jirony Mandidy. Isan'izany ny fitarainana avy amin'ny ponina ao amin'ny commune rurale Firenana fa misy dahalo empola mahery nanafika ny fokontany antsoina hoe Borikely sy ny manodidina azy ka nalasana na omby miisa 70 ambizato teo teo ampanarahandy dia raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny kizo antsoina hoe Bebao ka maty tamin'izany ny raim-pianakaviana iray araka ny fanazavana. Rehefa nanantona ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana teto Jirony Mandidy izahay ny lieutenant colonel Andrianarso mijoro lantoerinandrasana dia toy izao ny fanazavana mahakasika izany. Nisy ny fidinana vao nahenao ny asa ratsy io ny poste avancé ny Matsinjo tonga dia nanampy avy hatrany ny fokon'olona nanarady izay nanampy tosika ny fokon'olona dia amintsika amin'ny resaka zao mbola any an-toerana zareo mbola manarady marina fa reo dady reo dia tsy avy eto amintsika fa avy any amin'ny Soaloka izay direction'le omby amin'izao fotoana izao ka mbola any an-toerana hatramin'izao ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny vahoaka araka ny tatitra dia mbola betsaka reo tsy tafaverina. Misy kosa reo maty izay nitapahin-drano. Eto dia manao antsavy any ho an'ny vahoaka mba hampandre mialoha rehefa misy andian'olona maromaro miakatra
alohan'ny fanafiana mba hahafana miaro mba tsitrangany halatra manahaka an'ireny satria efa elaela zay tsy nahinona halatra tamin'iny toerana an'iny ka ialana mitamboka ny mahatonga anay manao antsoavo dia mba tsy ho taraiky koa ny fampandrenesana. Irariana ny ahafaingana ny fanarahandy satria hiasatrotra ny fahazona ireo omby raha sanatry tafahoatra ny soalo izay zotra izoran'ireo dahalo araka ny fanazavana ity tompona andraikitra ity ihany. Arahantsika izao kosa sary ny vaovao tselatra ka isan'ny songadina tamin'izany ny makasika ny fahafolon'ny volana May izao no anomboka anentana ireo teratany frantsay sy eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara makasika ny fanaovana vaksiny fanefitra amin'ny valanaretina Covid-19 ny masoivo frantsay. Araka ny fampitam-baovao dia ny vaksiny Janssen izay no vokarin'ny Johnson & Johnson no tonga eto amintsika manamafy atranty ny masoivo fa ireo teratany vahiny mahery ny 5 taona ihany atreto no afaka misitraka izany vaksiny izany. Manomboka amin'ny 15 volana May izao kosa ny famandria-toerana ho an'izay liana amin'izany. Efa niroso amin'ny fanaovana vaksiny Covid-19 ireo mpiasa ny firenena mikambana eto Madagasikara. Isan'izany ireo mpiasa izay misahana mivantana ny ady amin'ny valanaretina. Nanamafy izany moa Charlotte Fatindiaye, solontenan'ny OMS eto Madagasikara tamin'ny compte Twitter-any. Isan'ireo ny santatra izany vaksiny izany moa ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena monina sy miasa eto Madagasikara Marie Chantal Ioana Ligira nambarany fa miaraka ihany no ahafahana miady amin'ny valanaretina io. Manoloana kosa ny tsy fanjarian-tsakafo misy any amin'ny faritra any amin'ny tapany atsimonosy dia nanambara ny programme alimentaire mondial na ny PAM fa mila asa maika tokony atao amin'iny faritra iny. Mila 470 tapitrisa dolara ny PAM ho an'ny enim-bolana manaraka ahafahana misoroka ny loza any atsimonosy iny. Ny famokarana ara-tsakafo amin'ity taona ity dia vinanina ho latsaky ny 700 raha oharina amin'ny tany famokarana mandritra ny 5 taona lasa teo. Izany dia vokatry ny tsy fisiany orana ka anasarotra kokoa ny famatsiana sakafo ho hiatrany ny fampitam-baovao. Fa namoaka fanambarana ny vondron'ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana any ivelany na ny Union des Malagasy Boursiers Extérieurs. Misedra fahasairana izy ireo manoloana ny mbola tsy andoavan'ny fanjakana malagasy ny toana ara-bola na ny allocation financière. Fanome isan-taona izy io $200 isan'olona isan-taona ny toana ara-bola io. Matetika izy io no andoavana visa, carte de séjour ary fiantoana ara-pahasalamana na ihany koa andoavan'ny mpianatra sara-pisoratana anarana. Nanomboka androany tany Tunisie ny fifaninana Sevens Solidarity Cup eo amin'ny taranja rugby à 7 fambiazana ny any makisokajy vehivavy satria dia nandresy tamin'ireo lalao 3 amin'ny 4 izay nataony. Lavony indromiataona ny ekipa pirenena tunisianina. Nandresy tamin'ny lalao mandroso izay nifandonany tamin'ny Keniana ny maki vehivavy saingy resy teo amin'ny lalao miverina. Eo amin'ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia tsy mbola fantatry ny maro ny mombamomba ilay variant indien izay fivoaran'ny Covid-19 amin'ny endriny maro, aingana sy mora mifindra. Entin'ny raha vorazafy mahenina sy Andry Rakotomalala aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny makasika izay. Anisareo firenena nahitana ny variant indien ihany koa i Frantsa omaly zoma ka olona 3 no nitondra izany tany Nouvelle-Aquitaine raha roa hafa talohan'izay. Mpifatsy lehilahy iray no nahitana double mutation ireo. Hatreto firenena 17 farafahakeliny no efa ahitana io variant indien io manerana izao tontolo izao. Hatramin'ny androany nilaza ireo manam-pahaizana fa mbola kely ny vokatry ny fanetetiana azo mahakasika io fiovanetriky ny Covid-19 io izay hita tao anaky-Portany Inde ny 10 Oktobra 2020. Fomba ny virus rehetra ny miovaova hoy ny manam-pahaizana momba ny aretin'ny findra brezilianina Fernanda Gracie. Mitranga izany raha betsaka avokoa ny fifampikasoan'olona samy olona. Mivarakaraky ny vanim-potoana sy ny toetoetra ny misy azy ohatra ny SARS-CoV-2 ary manome variant hafatrano io kosa ny manam-pahaizana iray eo anivony fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS. Ny fantatra hatreto 10 isan'ny mutation hita amin'ilay B1617 variant indianina. Variant roa dia ny L452R
sy ny E464Q no nanomezana ny anarana ho double mutation no ireo mahery no ireo mutation hafa afaka mandresiny sely izay miantoka hery fiarovana izy ireo arakaraka ny fivoarany aretina sy tombony-tranga marobe no hipotrano variant vaovao ny manam-pahaizana ary mety tsy andaira ny vaksiny zany ho an'ny Christian Rapport infectiologue mora mifindraingana ny variant indien raha oharina amin'ilay variant anglisy no tsy fahampiny andindiny mahakasika ny variant indien nefa napetraka ny OMS ao anatin'ny sikatsy variant d'intérêt izany hoe araha maso akaiky ny variant indianina ao anaty sokajy ambanin'izay kosa variant préoccupant ilay hita tany Angleterre tany Afrika Atsimo ary Brésil ho an'ny Inde manokana miaratsy ny toetra raha ankehitriny ny androany 3,794 ny tranga vaovao ary mahery ny 500 isa ireo maty nanomboka androany dia nisokatra ny fanaovam-baksiny any toerana ka olon-dehibe 900 tapitrisa ny tanjona any Inde izay nahitana trangana Covid-19 fitoetsy amin'ny mponina 1.3 miliara raha 3,7 sy roetsy ny fitambanan'ireo nodimandry ny volana aprily fotsiny vinavinain'ireo manam-pahaizana mbola ambany anefa io antotanisy io no tsy fampiny fitaovam-pitiliana sy ny fisian'olona maty izay tsy milaza izany amin'ny tompona andraikitra. Fa mihevitra azy tsy ho tratry ny aloka ny fitondrana ankehitriny amin'ireo lesoka samihafa mitranga any amin'ny fiarahamonina mahatonga ireny korotana irendy isan'izany ohatra ny nitranga tany Nosy-be Omaly nazava ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko TIFI Madagasikara Rina Randriamasinoro makasika izay tao anatin'ny fandaharana Sahy Omaly Ravorazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Misy demokrasia ve eto Madagasikara? Mazo miteny avokoa ve ireo izay maniry ny anoatra ny fanjakana ankehitriny ny vahoaka ny fidy ihany anefa ny tompoteny farany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena olona napetraka fotsiny ihany ny filoha izay antokony manatanteraka ny filany vahoaka entina ary manatontosa ireo fanampanantenana nataony. Tsy manana excuse mihitsy zany ny fitondrana amin'izao hoe manana blocage izy tsy ahafahany mitondra fampandrosoana fa ny zavatra rehetra ny fahefana rehetra eo ampelantanany ary manana an'izay stabilité zay izy tokony ahafahany mampandroso. Fa maninona nefa n'le vahoaka no hitantsika fa miantsoantso araka ny teneniko anao teo hoe tsy zavatra ny foroniny reny nankirena fa zavatra nandeha reny dia nanamafy fotsiny tetỳ anivon'ny fanoherana zay zany amin'ny valeur démocratique zany hoe tsy hotoavina démocratique zany fantatritsika tsara zany dia ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary vahoaka rehefa tompon'ny fahefana dia manendry olona izy amin'ny alalana fifidianana ampiasan'izay fahefana zay fahefana teo ampelantanany zay dia zay no azon'ny filoham-pirenena ary zay ny tena mampifamatotra amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fa ny mpitondra manana didy tsy maintsy manatanteraka zay fampanantenana rehetra nataony ho an'ny vahoaka. Tsy mahagaga noho izany raha manomboka amin'iseo tsikelikely ny hetsika ara-tsosialy samihafa tsy hitany voakintsony izay tena marina amin'ny fanjakana izay mandroso memotra amin'ny fanapahan-keviny mevitra ny vahoaka ho bado ka milalao ny resaka sy irasera amin'ny endriny rehetra. Ny ray tsy mahavita manatanteraka ny andraikiny ataontsika hoe ny mpitondra dia zay no mety hiteraka n'le ataontsika hoe micréer an'le hoe désobéissance civile zay ary zay no mety mahatonga ny olona mitrotra rehefa tsinjo ny mpitondra nefa izay zavatra zay dia tsy maintsy hampiasa izy ny hery sy ny fahefana rehetra eo an-tanana zay ny atao hoe pouvoir régalien de l'État hampiasan'izay izy mba hahafahany mitazona ny fahefana zay eo ampelantanany ao anatin'izany mety hampiasa izy ny lalàna hampiasa izy ny mpitandro ny filaminana mba hahafahany mitazona an'izay fahefana zay ary atonga ny olona tsy afaka hiteny sy tsy afaka hanohatra azy tsony. Vahoaka voatapom-bava ny malagasy lazaina karazana fampanantenana saingy tsy avela maneho hevitra raha mifanohitra amin'ny ampanantenana azy ny zava-mitranga nivadika fanamboarana ny fasan'ny firaisam-po indray zao ve ny vely ranony filoha ireo ny zahozahoana rehetra tsy nisy tanteraka na natomboka tamin'ny fananganana vaty fototra ihany dia nijanona hatreo. Fa tafatsangana androany ny birao mandrafitra ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara RMDM distrika ny Toamasina faharoa
Akoatra ny fananganana ireo rantsana isa-paritra dia eo ihany koa ny eo anivon'ireo distrika maro eto Madagasikara. Ka isany tsy diso anjara amin'izany eo amin'ny Toamasina faharoa ahitana ireo mpikatroka politika avy amin'ny firehana samihafa nitambatra hoy iray eo anivon'ny RMDM MBS Toamasina. Andriamatoa vahoaka Clément no hitarika ny RMDM amin'ny distrika ny Toamasina faharoa. Andriamatoa Paul Kamisy kosa no filoha-hevitra. Sekretera général Andriamatoa Miss La François, sekretera mpanampy Andriamatoa André Justin, ankoatra ireo mpikambana hafa mameno birao. Eo anatrehany zava-misy eto amin'ny firenena izay toa tazana hatrany ny fizorana any amin'ny lalana tsy izy mitarika ny ankamaroany malagasy fa tiranovana ankehitriny dia mezaka manamafy ny hery ny rotoben'ny mpanohitra eto Madagasikara. Niano andro tsara, andro 1er mai, natokana ny bureau ny RMDM tamin'ny provincial sy régional ananganana ny bureau ny district ny Toamasina faharoa. Dia eto moa tafatsangana soamantsara izay zavatra izay ary isaorana moa ny Zagnahary, isaorana ny razana, isaorana koa ny vahoaka rehetra izay natontosa izay zavatra jiaby izay. Ka eto moa izahay agnatin'ny bureau ny faritra magnapetraka adidy amin'ny bureau district ny Toamasina faharoa, ny RMDM agnisan'ny zavatra magnaraka sady mandany ny demokrasia eto Madagasikara. Izy tsy hoe manohitra ny fanjakana fatany fa magnitsy ny fanjakana amin'izay zavatra tsy mety ataony. Dia magnambara koa izy amin'ny vahoaka izao ny mety, izao ny tsy mety. Ke mahasaia zegny atsika mijoro amin'izay famarina zay mbô ahafahantsika mandroso, mampandroso ity tandrazana raha manina ty. Tsara ny manamarika fa fanapahan-kevitra ny arahan'ny RMDM provincial Toamasina sy régional Antsinanana izao fananganana ny ratsamangakany eo anivon'ny distrika ny Toamasina faharoa izao no ny fahenona sy fahatsapana ny etahitan'ireo vahoaka manoloana ny fahatsopana tenan'izy ireo amin'izao fitondrana izao. Nambarana Andriamatoa Luc Tsaraloha filoha régional RMDM fa tsy mipetraka fotsiny eo amin'ny fanoherana tsotra izao izy ireo fa manitsy ny fitondrana eo anatrehany tsy fetezana endrim-pitantanana ary mitaona rehetra samy mijoro amin'ny fahamarinana. Ela ny mpangaitahitanay amin'ity RMDM ty azahoanay mba manana toa, manana andry ahafahanay miteny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana. Tahaka ny malagasy rehetrarehetra sy ny magnerina nosa dia voany izay tsy fanjarian'ny fitondrana zay koa i Toamasina faharoa. Ka dia eto zahay vognona amin'izay traka hijoro hiteny ny marina magnerina i Toamasina faharoa sy 12 commune mba tonga ny olo no tonga saina hoe tsy mety ny fitondrana ary nanegny amin'izay fametrahana ny fitondrana zay. Nisaotra sy nakasitraka ny avy anivon'ny pro national sy provincial ary ny régional ny rotoben'ny mpanohitra tsy nanadino ny Toamasina faharoa kosa ny filoha-hevitra Andriamatoa Paul Kamisy izay laza ny fahavononana ny hetsika ny ampopon'ireo ity tandrazana ao Toamasina namafy firaisan-kina anohitra ireo tsarandrehetra eto Madagasikara. Na eo azy izandrehetra izany dia misokatra ho an'ny rehetra resy lahatra hiara-ty amin'izy ireo ny RMDM izay mikatsaka lalandava ny tombotsoa an'ny mpiray-tandrazana no ny endrim-pitantanana misy ankehitriny mampikolay ny vahoaka tsy mandaty arona. Fa tafaresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Toko Riamarolao ny androany ihany koa ny filohan'ny Toko DHD Madagasikara ny mikasika ny raharam-pirenena fa indrindra ihany koa moa ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 no nany ho ny hevitra tamin'izany. Arahoasy ny makasika izay atao anatiny ity fanadihadiana ity. Misaviritaka ambony ambany raharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany izao ady amin'ny COVID-19 izao. Misaviritaka tanteraka ny fifehezany mpitondra fanjakana ity ady atrehana ity. Antony maro mahatonga izany ka fototra iray lehibe mahatonga izany ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana. Tsy voarindra mifanaraka amin'ny herin'ny fitaovana am-pelantanana sy ny mpanatanteraka rehetra manontolo ny zavatra eritreretin'ny saina sy namantiana atao. Mila fanamboarana betsaka io fa raha tsy mitandrina dia tsy ho tatin'ny vahoaka zany ary mety hitrotra ny vahoaka manoloana an'izay. Ka tokony hitadin'ny fomba fitondram-panjakana azahoany manova an'izany zavatra zany, ifanaraka amin'ny etaentan'ny fiarahamonina
sy amahany problema misy marina ohatra ao anatin'izay betsaka fa firy moa ao anatin'ny gouvernemanta no mandany fotoana sy hita miseho maka andraikitra amin'ny fanatanterahana amin'ny ady amin'ny covid ka manatanteraka ny baiky ny filoham-pirenena antsipriany fa tao izay zavatra ataon'ny gouvernemanta to sala mifanohitra amin'ilay fanapakevitra ny raisina any ka mitroatra ny fiarahamonina arak'izany dia misy olona mihevitena ompibaiko ho ambonin'ny filohan'ny repoblika ao an-tapao izay tsy nandalo fividianana akory na misy manipodinakondro na hoe mahalantory sy ny namany mety mitovy ihany amin'izao zava-misy zao ny ratsy kokoa aza dia ity misy klasin'olona avy eo anatin'ny fitondram-panjakana ao mieritreritra tia matotra nanakenta fitondram-panjakana zay izy ka mitadiny fomba rehetra hoe izy ny tena mamily ny raha-panjakana rehetra manontolo fa le rafitra ara-dalàna ny fidin'ny olona sy ny namany dia haingy databatra fotsiny tsy mahagaga raha toy izao ny raharaham-pirenena eto Madagasikara tsy hain'ny mpitondra fanjakana mihitsy hatramin'izao ny mijery izay mahasoa ny vahoaka sy izay tena ilainy noho ny fanjakana hikitrana trano sy ny kinamanamana ka mahatonga izao tranga rehetra izao fa mikatso avokoa ny ankabeazan'ireo sehatra rehetra eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahafantarana ny fitondram-panjakana ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka tantaniny manampitrotraka ao anatin'izany ihany koa moa ny fisian'ny valanaretina covid-19 sy ny amehana ara-pahasalamana olom-pirenena vitsivitsy no nitondra ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara isan'izany ohatra ny tontolo ny fampianarana ny tontolo ny asa ary ny mikasika ny rano fisotro madio mialy rary nombana sy andrarakoto malala efa roataona mahery izao no nijoroan'ny fitondrana andro rajoelina ary mbola eo ampiandrasana ireo fampanantenana nataona nandritra ny fampelezan-kevitra ny vahoaka malagasy ankehitriny nandritra izay anefa dia maro ireo fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana saingy hatreto aloha dia tsy hita mihatreka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka ny fanapahan-kevitra no raisina goavana avokoa ireo fampanantenana fony izy kandida kanefa zavatra tsotra no andrasan'ny mponina amin'izao fitondrana vaovao mijoro izao dia tsy inona izany fa ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka natao hoe sosialim-bahoaka raha faritana tsotsotra dia izay makasika ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro toy ny fahasalamana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny vidim-piainana sy ny fahefa-mividy tafiditra ao anatin'izany ny resaka fanabeazana ny sehatry ny asa ary ny mikasika ny rano fisotro madio mba manao ahoana ny hevitry ny vahoaka momba ireto sehatra farany ireto ny vao mpianatra aloha amin'izao tsy mitovy ny taloha hafa mihitsy ny mpampianatra hoe taloha indrindra fa mpampianatra ny fanjakana fa mpampianatra ny privé mahay langue français na dia andao fa tsy dia misy traikefa firy tokony mena vahana tsara ny fampianarana hoe ahainy zaza malagasy hafa ihany koa izany olo hoe nianatra izany ilaina eo amin'ny fiainana rehetrarehetra hita hoe tena mijaly malagasy amin'ny resaka asa satria eto amintsika raha tsy par diplôme tsy mandeha miasa izany be da be nefa ny tanora tsy anasa dia lasa manosika ilay tanora manaonao foana lasa manosika anazy manao zavatra tsisy fanao satria raha mitady asa amin'izao femme de ménage izany mandeha baka vao mandeha manao femme de ménage dia mampijaly be dia tokony mba ho jeren'ny ministera ny asa ilay izy satria be da be ny tanora tsy anasa dia mitarika ilay ankizy lasa mangalatra mivaritena satria tsy ampy fivelomana izy mivarotra enjehana be da be zao ny olona mivoaka chômage teknika daholo dia lasa mirenireny le olona nefa ny mpivarotra ety amin'ny sisin-dalana raha enjehana daholo tsy avela miasa dia izay zany le tsy mety fa tokony mba tsinjoviny zareo ihany le majinika aty ambany satria mijaly eny izay fa tsisy mahita le rano zany a indraindray zany le izy hoe madio indray misy fotoana hoe maloto dia raha lizy manokana zany ohatra ny tsy dia tena voafia le izy zany samy sitraka tsara hoe ampy ny rano ny jiro tsy tapatapaka satria be da be mihitsy le olona mijaly ny rano mijary ny jiro tapaka foana ny jirama
raha mijery ireo fanapahan-kevitra rehetra no resin'ny fanjakana tao anatin'izay roa taona izay dia hita fa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy aloha amin'ny ankapobeny. Ohatra, ireo ministera misahana ny lafiny sosialy toy ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny ministera ny asa sy ny lalàna sosialy, ny ministera ny rano, ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia ny 900 ny teti-bolany raha toa ka nahitana fiakarana 750 isanjato ho an'ny ministera ny fanatanjahantena araka ny voafaritra anatin'ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana lasitra taona 2024. Aiza amin'ny fanapahan-kevitra no mety hampiakatra ny fahefa-mividin'ny malagasy na ampiana ny vidiny entana eny an-tsena na koa ampiana ny vola alohan'ireo marary any amin'ny hopitalim-panjakana. Tsy tambisaina ireo olana sedraina amin'ireo ministera voatanisa teo hatramin'izao tsy nahitam-baolana. Tsy resahina intsony ny délestage sy ny fahatapahan'ny rano izay mbola mampitaraina ny mponina indrindra fa ireo any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Ny fanamevanana na ny fanamorana ny fiainana andavanandro izao no andrindrain'ny malagasy ka ny fanapahan-kevitra mifandraika mivandana amin'izany no tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fotoana fohy. Nisy kosa ny fanambarana nataon'ny Reporters sans frontières tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ity herinandro ity. Miantso ny mpitondra mba hamela malalaka ny mpanao gazety hanao ny asany. Tamin'ity ady amin'ny valana aretina Covid-19 ity tokoa mantsy dia tsy mora ny manangom-baovao satria voafehy tanteraka ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Ravorafy Mahina sy Andry Rakotomalala. Adiombonana ny valana aretina Covid-19 saingy tsy afaka miasa malalaka ny mpanao gazety raha ny eto amintsika. Profiray akaiky ny fanapahana ara-ministerialy navoaka ny ministera 10 ny 12 april lasa teo. Nadiniverina tamin'ny heviny azy ireo ministera voakasika dia mbola amin'ny apahana no nanafoana ny ilay fanapahana. Manoloana izany dia namoaka fanambarana ny Reporters sans frontières tamin'ity herinandro ity, miantso ny fanjakana mela ny mpanao gazety hanao ny asany ankahalalahana. Ho an'ny RSF fa tetingana lehibe iray ny fanafoanana amin'ny apahana fanapahana ara-ministerialy ny 12 april lasa teo. Nanambara moa ny tompon'andraikitry ny birao RSF eto Afrika Arnaud Froger fa miantso ny fitondram-panjakana eto Madagasikara mba hanafoana tanteraka amin'ny fampiatoana ireo fandarana voakasika ary amely ireo mpanao gazety hiasa malalaka sy hikarika vaovao izay mifandraika amin'ny Covid-19. Zo ny mpitondra fanjakana no misafidy ireo izay hiara-hiasa aminy saingy misy vaovao mety hahasoa ny fiainam-bahoaka na koa hanimba ny fiainam-pirenena saingy zon'olom-pirenena ny ahafantatra izany. Mifanoja amin'ny 10 sy 12 amin'ny lalam-panorenana rahateo ny fahalalan'ny olona maneho hevitra sy ny fahazoana misitraka vaovao izany. Araka tokony sitraka loharany vaovao ankahalalana tanteraka ny mpanao gazety. Ireto farany mantsy dia mahafantatra izay ilainy sy ny tsara ho fantatry ny mpijery sy ny mpamaky satria voafeny etika sy ny deontolojia ary ihany koa ny zotra andahatsoratra misy ny orinasa iasana. Tsy azo fiaina ny mpanao gazety mahita lalam-baovao satria isika dia firenena demokratika sy mandala ny fahalalana maneho hevitra ary koa ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety kanefa ny fanjakana no mifehy izany asa izany. Endrika fiverenana tanteraka any amin'ny jadony izany kanefa ny asa fanaovan-gazety dia asa malalaka, masina ary hery fahaefatra izay tsy tokony ho fehezina. Marihana fa ny 3 Mei izao no andro maneran-tany natokana ho an'ny fanamariana ny asa fanaovan-gazety. Fa vaovao latsaka vao izao moa dia maiskitroka tanteraka amin'izao fotoana izao ny faritra Ambohitsoa no ny fipoahany andrin-jiro iray ny vanja Ambohitsoa akaiky ny TV+. 30 minitra teo izay nisahota karaka izany olona teny an-toerana satria mana sao mihitatra ny loza. Efa misy moa ireo tompon'andraikitra tonga teny an-toerana voakasika amin'izany fahatapahan-jiro izany ihany koa ireo faritra manodidina Toanandrondra sy Ankazolava. Dia izay ihany koa ary tompoky lahy sy tompoky vavy no namarana ny fotoana ny Vaovao Mbs tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany antokatrano tany anaraka izany hatramin'ny farany fa ankasitrahako ihany koa ny ekipan'ny Mbs iray manontolo niarana nomana sy niarana nantontosa izao fampahalalam-baovao izao. Ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoana anao amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.